Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika rira avy ko malalatra ity talata 20 ny volana Jolay ity, ny fahasoavan'i Jesosy ny aninika ny fiaintsika sy ny isan'androntsika. Ny mofinaina voalahatra ho antsika rehefa malala amin'ity talata ity dia ny Galatiana toko 5. Galatiana toko 5 andiny 17 ka hatramin'ny andiny 19. Galatiana toko 5 andiny 17 ka hatramin'ny andiny 19. Fakitsika amin'ny ran'i Jesosy. Fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy hoentin'ireo anaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanimpo amin'ny fitiavana, fantanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiavana namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandremo fandrao mifandringana. Fa hoy izao: mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filàny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fitsangajangana, fahalitoana, fijejojoana, fanompontsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adalahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany. Izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiedanana, faharom-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifandriny sy ny filàny tamin'ny hazo fijaliana. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia ny andiny 17 ry havana no hoentina mifampahery. Tenin'ny Paoly tamin'ny Galatiana: mifampanimpo amin'ny fitiavana. Mifampanimpo amin'ny fitiavana. Lay teny hoe mpanompo moa dia teny fanalahidy hatrany amin'nisy testamenta taloha mihitsy ny teny hoe mpanompo. Ary ny teny malagasy izay milaza fifamaliana dia mifanompo. Fa amin'ity Galatiana ity dia mifampanompo no asain'ny Paoly ho toetra ny Galatiana. Mifampanompo amin'ny fitiavana. Zany hoe mampanompo zany. Lay toetra mpampanompo zany dia zary ifamaliana na ifanaovana. Za mampanompo anao ary ianao kosa mampanompo ahy. Tsy hoe za no manompo anao, zay le mifanompo. Na ianao manompo ahy, zay efa mandeha ho azy amin'ny alalan'ny hoe fifankatiavana, amin'ny alalan'ny hoe fifandeferana. Fa le toetra mampiavaka ny kristianina takian'ny Paoly eto dia ny hoe izaho mampanompo anao ary ianao mampanompo ahy. Tokana ny tompontsika dia Andriamanitra. Tokana ny tompontsika dia ny fiangonana. Tokana ny tompontsika dia ny mpino na ny fiarahamonina. Izaho kosa zany mampanompo anao. Za zany no manao anao zay ho mpanompo ny hafa. Mampanompo anao aza. Ary dia ianao kosa mampanompo ahy. Zay ny tiany Paoly azava ry havako malala. Tsy hoe manafoana teny ianao mba hahafahanao hanompo ahy, za zany manompo anao, iny araka voalazana teo dia mandeha ho azy. Tsy mikarakara anao aho dia ianao mikarakara, tsy maninona zany. Fa izao izaho mihitsy no mampanompo anao. Za zany no maniraka anao hanao le fanompona. Hoe mandany ty ataovy. Zany mampanompo anao. Hoe mandany ianao mba ka ataovy ty, diovy ty trano ty, na diovy ty fiangonana ty, na karakarao ty zavatra ty. Izany mampanompo anao. Dia ianao ndray kosa no mampanompo ahy. Ianao zany maniraka, ny dikany hoe mifampanompo zany dia izao mifaniraka. Ianao no manome andraikitra, dia za kosa
mandray andraikitra avy aminao tsy de mora loatra zany riavako malala zany mety mora ny mifanompo satria mandatena de mikarakaranao a de fa izao lay mampanompo sarotra mihitsy satria za zany no mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra sanatria de maniraka anao mampanompo anao hoe zao zany ny zavatra ataonao am'ty herinandro ty zao ny zavatra ataonao am'ty ray volany ty zao ny zavatra ataonao amy manaraka zany mampanompo anao de ianao kosa mampanompo ah ianao ray zany maniraka ary tsy mory zany zay mahatonga ny Paoly eto miteny manao hoe raha ohatra ka mifampanompo ianareo zany mifaniraka ianareo mifamebaiko ianareo amin'ny fanatanterahana ny asa de zao ataovy amin'ny fitiavana zany tsy vita io fifampanimpony raha tsy eo ny fitiavana dia inona ry avako malala ny toetra loha melohany resahantsika ny lafiny zavatra maro dia inona no toetra ahafahan'ny olona mahatakatra na mahavita izany hoe fifampanimpony zany misy toetra manokana resahan'ny Paoly eo tsy ny olona rehetra no afaka mifampanompo fa misy toetra vitsivitsy eo de izao voalohany afaka mifampanompo isika rehefa olona no afahana raha miteny hoe fahafahana io dia tsy ilay fahafahana amin'ny lafiny moraly ihany na amin'ny lafiny hoe tika hoe manana fahafahana manao zavatra rehetra fa izao ny olona afaka mifampanompo de olona tsy manana fatorana na ina mihitsy izy fa olona afaka matsangan-javatra tsy azoko ataony maminiraka anao hoe mandehana ataovy ty raha tsy fantatry fa afaka ianao tsy azonao irahana mihitsy raha olona manompo zavatra hafa ohatra hoe ny tompoko dia ny asako ohatra ny zava-dehibe amiko de ny fademanjanako ohatra zay no ataoko hoe tompoko nefa na irahinao hanompo ny fiangonana irahinao hanompo ny tanindrazana irahanao hanompo ny fiarahamonina nefa amiko ny fanompona tompoko io de ny zanako ihany na ny zay ihany na ataoko hoe tompo na ny idealiko ihany de tsy azonao tsy afaka mifampanompo isika am'izay fotoan'izay satria tsy afaka mba hahatonga atsika ho afaka mifampanompo de zao olona afaka sika zay mahatonga amin'ny Paoly ange manao zava-dehibe hoe efa nantsoina ho amin'ny fahafahany ianareo ny antoka voalohan'lay fifanompona de lay fahafahana ary am'teny kotsika te fahafahana de tsy lay fahafahana amin'ny lafiny hoe tsisy zavatra mamatotra azy zany matoa afaka irahanao mba tsy hatonga ifanjana rehefa aveo mahatonga tsy anaiky an'izay zavatra ampanaovinao rehefa aveo satria ny idealiko ny zava-dehibe fa tsy ny idealinao satria raha ohatra ka izano raha manaiky fampanompo isika de izany mampanompo anao zany hoe za zany maniraka anao de le idealiko le zavatra vina no ataonao ary ianao kosa raha mampanompo ahy de ny zavatra heverinao tsara no ampanomponao ala idealinao fa raha ohatra ka tsy mitovy zay idealy zay de tsy mety zany raha zay viny zay mahatokany hoe zava-dehibe lay fahafahana fa ny faharoa de zao afaka mifampanompy ihany koa isika ao anatin'ilay fahafahana raha afaka tena manao an'lay izy ianao zany hoe ny olona afaka mifampanompy tsy hoe afaka amin'ny lafiny hoe manana fahafahana disponibilité na manana fahafahana manana fotoana fa izao koa tena mana lay fanomeza-pahasoavana ahafahana manao an'izay mety tsy afaka mifampanompo tsy afaka manao le fanompony ianao ampanoviko anao zany na ampanaovinao raha tsy tena anananao le fanomeza-pahasoavana anananao ary vitanao lay zavatra afaka tanteraka zany io fifanompanopony io rehefa eo lay fahafahana fa tanteraka koa io fifanompanopony io rehefa ao le fanomeza-pahasoavana tsy azoko ampanaovana lay zavatra tokony everiko ataonao ianao raha tsy anananao le fanomeza-pahasoavana dikan'izany ny olona afaka mifampanompo de olona mifakafantatra tsara olona mifakafantatra hoe zao ny fanomeza-pahasoavanao de afaka mampanompo anao aniny satria le fanomponao de zao fampiasarao le fanomeza-pahasoavana miteny aminao ohatra mpanjaitra ianao mpihiry ianao mpikabary ianao mpanao asa tanana ianao de za zany mampanompo anao miteny manao hoe mba ataovy kely ty zavatra ty mba ataovy kely ty aniny ty zany maniraka anao fantatrao ny fanomeza-pahasoavako asa mpampianatra teolojianina dia ianao indray ny mampanompo ahy mba soaty kely ty mba ataovy kely ty zavatra ty satria fantatrao ny fanomeza-pahasoavako de afaka mampanompo ahy ianao zany
nydikan'izany de zao ry avako malala tsy afaka mifampanompo mihitsy ny olona raha tsy efa mifankafantatra tsara izy matoa afaka mifampanompo ny olona dia mifankafantatra izy zany mifankafantatra fa nomeza-pahasoavana izy ary mifankafantatra hoe etsy vitanao etsy tsy vitanao etsy sahazanao etsy tsy efanao fa manahaka zany rehefa komalala fahatelo de zao afaka mifampanompo koa ny olona rehefa mazava tsara lay vino mazava tsara lay vino izany hoe za zany mampanompo anao satria mazava aminao lay vino mazava aminao hoe zo ny zavatra tia tsika atao de maniraka anao mampiasa ny fanomezam-pahasoavanao a zany za mihitsy ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavanao ary fantatro fa afaka manao an'izay ianao ary fantatro fa mahana fahafahana anao an'izay ianao de manome anao lay de mampanao anao an'lay zavatra ao anatin'lay vina lay fomba fijery dia zava-dehibe zany afaka mifampanompo ny fiangonana ny toetsain'ny fiangonana afaka mifampanompo rehefa iray viny izy iray viny izy ny vina ny fiangonana na ny fijery ny fiangonana tsy tonga ho azy fa vina ateraky ny firaisa-tsaina ateraky ny fiombonana mazava ho azy zany fa afaka mifampanompo ny fiangonana raha rehefa mahatsiaro oray aina izy izay mahatonga vina iombonana fotsiny zao rehefa avy eo ary ny faefatra riavako malala de izao afaka mifampanompo koa ny fiangonana rehefa mifankaty izy ny olana de izao ndraindray ny mpino manjaka ny fahotana de itenen'ny Paoly amin'ny andiny fasihambiny folo io hoe ny fisarana fifampitokoana fifanjanana ny fifampiandanina dia tsy afaka mifampanompo am'izany toetra zany mihitsy izy fa afaka mifampanompo ny fiangonana rehefa mifankaty izy ao amin'ny fitiavana de jereo tsara nge tenen'ny Paoly ao amin'ny andiny faharoa amby roapolo ny ateraky ny fanahy na ny voankazo ny fanahy na ny zavatra hoentin'ny fanahy voalohany indrindra de ny fitiavana ny fitiavana ahafahan'ny olona mifampanompo raha ohatra ka maniraka anao akatseo ny fitiavana ianao maniraka mampanao zavatra satria mampanompo ahy ianao ka tsy eo ny fitiavana de mety ho adikako zavatra hafa mihitsy lay zavatra mpanaovinao ah raha ohatra ka tsy ao lay fitiavana de mety ho za manao hoe ahoana anao ampanaovinao zavatra nefa ny ahoana no anaovako zavatra ianao aniraka any efa tsy tia anao tsy azonao ampiasaina mihitsy a raha tsy ohatra ka tsy tia ahy ianao ary tsy azoko ampiasaina mihitsy ianao tsy afaka mpampanimpoko mihitsy ianao raha tsy eo ny fitiavako anao sy eo ny fitiavanao ah zay mahatonga ny Paoly nanazava mihitsy manao hoe fony io fifampanipon'io raha vao tsy eo ny fitiavana lasa mivadika zavatra hafa ary mety ampanontanina manao hoe fa maninona mono zany io raha anao fa ianao moa izy anao niraka nahoana ianao no ampanompo ah fa inona ny zo no afaka mampanompo ah sy ny sisa rehetra fa rehefa ao le fitiavana rehefa ao le fifankafatarana rehefa ao le firaisanaina rehefa ao le vino iombonana de hoy Paoly manao hoe efa natsona ho amin'ny fahafahana anareo zany hoe efa nomena anareo daholo ny zavatra rehetra ahafahanareo mifampanompo lavako malala ity galatianina ity zany de manahitra ny mpino Paoly reto manazava manao hoe ry fiangonanao azotsika atao tsara ny mifampanompo satria efa nomena Andriamanitra tsika avokoa ny zavatra rehetra afahantsika manatanteraka an'izany inona ny fanahy masina mahatonga atsika manana fitiavana ny fitiavana efa nomenantsika izany ny fanomezam-pahasoavana efa nomenantsika izany ny firaisa-tsaina efa nomenantsika izany ny fifankafatarana sy ny fifankalalan'ny fiangonana efa nomenantsika izany no zany de zao tena afaka mifampanompo ny fiangonan'Andriamanitra ary ny fiangonana mifampanompo ry avako malala no fiangonana velona sy mandroso raha ohatra ka mijanona amin'ny fifanompoana ny kristianina dia mijanona amin'ilay rononom-panahy ihany izy fa rehefa mifampanompo izy de miditra amin'ny fahalebiazana ara-panahy izany hoe iza mihitsy zany no mandray fanapahan-kevitra eritreritra hoe ity ny mety dia mampanao an'izay tsy hoe ilay iza mikarakara ny tenanao sy manao zay mahasambatra anao rononom-panahy iny fa mariky ny fitomboana sy fahalebiazan'ny fiangonana ny fanahy ny fifanompoana azay ny tiany Paoly tao anatin'ny fiangonana tany Galatia satria fantany a fa mandroso ny fiangonana tao Galatia marina fa nisy lafinjavatra maro samihafa ny bedesan'ny Paoly ny Galatianina fa fantatry ny Paoly kosa
fantatry-paoly tsara fa fiangonana afaka mandroso tsy latsaka noho ny fahalebiazan'ny filipianina ny tesalonianina ny galatianina toy izy manao hoe aoka ifampanompy ianareo zany hoe aoka anaiky ampiasainy namanao ny fanomezam-pahasoavanao aoka anaiky ho ampiasainy namanao ny fahafahanao aoka anaiky ho ampiasainy namanao izay rehetra ny mena Andriamanitra anao satria raha iainareo ary tariny fanan'Andriamanitra ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa lehibe ny famindramponao misaotra anao zay fa tsy nitao aminao ifanompy ihany amin'ny maharaitam-po fa nitao aminao koa ifampanompo mba hahatonga ny fiangonanao ho vavolombelona ananivon'izao tontolo zao radray zay tompo mifanjana radray zay mitsara ny namanay everinay ho mibaiko anay izy maniraka anay izy rehefa mampanompo anay lavinay ny torohevitrany lavinay ny fandaminana apetrany lavinay ny asa maro samihafa zay ifanarahana tao amin'ny satsia manaiky mifampanompo zay tompo misaotranao zay efa mampatsiaro anay ianao fa ny fifampanompona de ny fifandaminana ny fifampanompona de ny fanajana ny fifandaminana ny fanarahana ny fiaraha-midinika ny fiaraha-mikatroka amin'ny asa fanompona zay omenao de mefahalemem-panahy zay tompo mefanetreteny zay mba anaiky ho ampiasainy namanay ary omeo anay koa ny fahazavan-tsaina sy ny fahendrena sy ny fitiavana ahafahanay mampiasa ny talentany namanay araka ny sitraponao de jereo tompo ro mpianatra ao anatin'ny fanadinana BBC mbola mitohy am'ty andro ity misaotra no tam'ty andro ity misaotra no amin'ny omaly jereo ny tokantrano tsiraray avy aoka mpianakafy tompo anana ny fanahy ny fifampanompona ny ray ao tokantrano ny reny ao tokantrano fianakaviana anana ny fanahy ny fifampanompona ka ivakaty aifamela mbo fianakaviana vanina ho fifalianao jereo ny tanindrazanay jereo ny fahantrana tompo mbola manjady amin'ny faritra maro eto Madagasikara mifahazavantsainy zahay afaka hiaro ny tanindrazanay misaotra Jesosy amen